And now, the healing streams are flowing again. For the next 2 days, the matchless healing power of God will come throughout the earth. And no matter where you are participating from, the power of God will reach and meet you at your point of need. Hallelujah. So get ready for a wonderful experience and special times of blessings, healing, miracles, and answers to prayers at this November 2022 edition of the Healing Streams Live Healing Services with Pastor Chris. You are welcome. Wow, glory, 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 Nice glory. one, Najima. What a welcome. Praise the Lord forevermore. We're so thankful to the Lord for the July edition. Of course, every edition that has taken place, but the July one just took things to a whole new level. Fanafinaritra avokoa ny fotoana fanasitranana hatramin'izay fa tamin'ny volana jolainy tena feno voninahitra mihoatra noho ny vita hatramin'izay betsaka ny vavaka izay voavaha betsaka ny fitokona vavabely fahagagana fanasitranana voray on set right here is a highly esteemed member of the Central Executive Council of Love World and a senior minister at the Healing School. Please join me to welcome highly esteemed Reverend Tom Amekenna. You're welcome. Thank you so much, sir. Reverend, we just watched a very beautiful video about the July edition, and I just thought we should talk a little bit about the impact of the program and some of the testimonies that we had. I thought you would just share with us. Thank you very much. I want to start by thanking Etoade my manararotsa father, ary tiako atomboka dear man of misaorana God, ny Reverend Dr. Chris lehilahin'Andriamanitra Pastor, thank you Pastor very Chris much mankasitraka for the Healing tompoko Streams live healing tamin'ny services. ty Thank fandaharana you ity for fandaharany fanasitranana opening your heart ary misaotra mifanakafanao ny let fonao God fill you with the atonga compassion of Christ an'Andriamanitra as you take healing ameno to anao the ny fitiavany nations. Kristy ka hitondra ny Thank you fanasitranana manerana ny firenena standing mariana strong izao and tontolo izao tall ary misaotra with anao a satria voice for the mizofotra Lord. any ianao a Thank mitondra ny you for being feon'Andriamanitra here at ary this time. mankasitraka Thank you for the satria opportunity eto to be ianao on amin'izao set fotoana here izao ary mankasitraka and ihany koa noho ny fahafahana omenao share with the global audience izaraiko a amin'ny these olona rehetra inspiring moments. ty fotoana mahafinaritra The Healing Streams live healing services that held in ny fotoana July fanasitrana was tamin'ny volana glorious, jolay dia was tena feno phenomenal, voninahitra tena and it was niavaka yet the tokoa best. ary Because tsy we mbola just zay keep going tsara from glory to indrindra glory. satria isika mandeha Hallelujah. avy amin'ny voninahitra Let me makany quickly amin'ny also voninahitra acknowledge and thank the director of the Healing ary eto manararatra ihany koa School, misaotra Pastor ny Dr. Diola Kelly. Thank talehan'ny you healing for streams an ana amazing work that you talehan'ny do. ty Hallelujah. We were fotoana all here. fanasitranana ty mankasitraka We were all here, eto having avokoa prepared, isika having avy prayed, nanomana having been avy involved in nivavaka publicity, and why we would avy publicize, because we nizara knew ny God was going to do something. mombamomba nyity fandaharana ty satria I was fantatsika saying fa to Andriamanitra no zavatra our goavana brethren and everyone that was preparing, just remember that through this program, za moa miteny amin'ny someone olona is zay going to have nandray a new lease of anjara life. foana And dia some apatsahivy people koa are an'izy going ireo to be saved from tsaroa death fa and amin'ny from alalan'ity destruction. programme And ty it did happen. betsaka ny olona It was andray indeed glorious. fiainana It was vaovao mihitsy phenomenal. fiainana feno As voninahitra ary billions tena of zay people tokoa ny zavatra connected from mitranga all satria over the olona world, from amalavitra various isabe centers. izao nandray You know, anjara it just manerana got an'izao bigger tontolo because izao a in the previous ary editions, tombo many had hatrana heard izy of io what the satria Lord has done. tsika mandeha amin'ny And voninahitra then hatrany voninahitra fa tsy makany amin'ny hope was voninahitra fa tsy rekindled, mihemitra izany and zany many hoe were mandroso expectant. hatrany And so they connected from all over the world. You know, we had the people connected in strategic places. We had people connected in homes and hospitals, betsaka ny olona nandray anjara tany amin'ny open stadia, tao an-trano tany amin'ny multiple hospital wards, fiangonana nisy azy tany amin'ny hopitaly amin'ny toerana maro samihafa misy any amin'ny toeram-piasany tena hoe maro zany there were miracles dia all nefa the way. fantatrao hoe fa ina zavatra People nitranga grew fahagagana tamin'ny and toerana then, rehetra I zay mean, nisy it's azy ireo amazing. The dead tena were raised. mahatalanjony zany a There was that woman that was brought dead to a healing center in Pakistan. nisy and came back ramatoa to zay life. maty a nentina tany amin'ny Bible toerana days are anankiray here nandray again. anjara Jesus ary dia still is the same sitrana yesterday, tokoa izy io today, and ary tena forever. marina ny tenin'Andriamanitra Hallelujah. miteny hoe jesosy tsy miova And omaly then anio ary we manitra had akizay amazing miracles from all over. You know, I was
Atao anatin'izay dia nisy fijoroana vavolombelona za dia mahatsiaro voakasika manokana mihitsy. Rehefa maheno amin'ny fijoroana vavolombelona izy ireo nisy tovolahy iray izay. He will be saved. But instead, some medical mistake was taken away his life. He had grown into just skin and bones. Nisy tovolahy anankiray misy ny fanafody nohaniny zany dia lasa tsisy firena maro isan-karazany maro hitady fanasitranana nefa tsy sitrany kanefa tamin'ny alalan'ny fotoana fanasitranana niaraka tamin'ny Pastor Chris ny herin'Andriamanitra namonjy azy tany amin'ny hopitaly nandraisany anjara ary dia sitrana tanteraka izy. Zany ny fijoroana vavolombelona hentsika fa dia tena mitohy hatrany satria tena mahatalanjona ny zavatra mitranga tena fahagagana tokoa. Tsaroko misy fijoroana vavolombelon'ny olona anankiray nisy olona anankiray izay fa tena ho faty teo amin'ny fandrinana fahafatesana mihitsy zany tena marary ny tova tao anatiny ny vota ao anatiny efa potika efa tokony ho didiny izy efa tokony ho soloina ny vota ao anatiny tao natakalo sy ny ohatr'izay. Fa rehefa nandray anjara tamin'ny fanasitranana fotoanan'ny fanasitranana niaraka tamin'ny Pastor Chris izy dia sitrana tanteraka afaka mitsangana nefa tsisy opération natao taminy akory ary tsy izy ireny ihany fa ny olona rehetra izay mandray anjara. Mba fantatrao ve fa hatramin'izao mbola mankalaza an'izany fijoroana vavolombelona tamin'ny volana Jolay izay mbola tsy lany hatramin'izao ny fijoroana vavolombelona. Dia misy fijoroana vavolombelona henay hoe sitrana zanako sitrana ny anadahako dia na izay ara tsy naheno an'izany tamin'izany fotoana izao fa ankehitriny mbola maheno. Izany hoe tsy mijana fa mitohy hatrany ny fijoroana vavolombelona ny olo mbola ao anatin'ny fankalazana an'izany satria Andriamanitra dia goavana ary mendrika ny ankalazana foana. Any amin'ny fonja, any amin'ny toerana any amin'ny tsena dia misy ny toerana izay ahafahan'ny olona rehetra mandray anjara izany hoe amin'ny fomba mora kokoa andraisan'ny olona rehetra anjara. Ary ny tena mahafinaritra aminazy betsaka ny miteny za tsy mila ho faty akory fa afaka ny ho sitrana ary tena izay tokoa ny fiainanao afaka ny ho sitrana ianao naiza naiza toerana misy ianao rehefa connecté ianao afaka ny mandray satria izay zavatra nitranga tamin'izy ireo ny herin'Andriamanitra se connecté tamin'ny alalan'ny finday tamin'ny alalan'ny fahitalavitra an'izay tamin'ny alalan'ny mety ordinateur na izay fitaovana nampiasaina. Izay ny zavatra nitranga fotoana fanasitranana miaraka amin'ny Pastor Chris amin'ity taonany fitambaran-drao an'ity taona 2024 ity. Araka nefa nilazaina teo fa olona amina lavitra isa no olona mandray anjara manerana an'izao tontolo izao. Ary tsy nisy na dia iray tamin'izy ireo no diso fanantenana. Halleluja. Ary betsaka ho iaho ny fijoroana vavolombelona izay voaray fa tsy voazara eto daholo fa vitsivitsy amin'izy ireo ihany afaka hozaraintsika noho ny fotoana. Ka tiako ianao hijery an'ity fijoroana vavolombelona ity hozaraiko eto. Mety misy amin'izy ireo manana sary mety hoe misy manana vidéo mba ahafahanao mijery an'izay amin'ny écranao. Ity izao fijoroana vavolombelon'ny olona avy any Inde. Séraphine bevoan'ny anémie izy izany hoe nisy fiantraikany tamin'ny resaka tosi-dra dia tahaka ny hitantsika amin'ny sary hoe misy raha mivoaka foana dia miteraka harerahana miteraka tsy fahasalamana mazava ho azy tsy salama moa izy dia tsy afaka misakafo araka ny tokony ho izy tao anatin'izay mihitsy izy na eniny fotoana fanasitranana tamin'ny volana Jolay nanoratra anahy izy zany fatao amin'ny fony tao hoe ity no fiafarahany fijaliany ary rehefa nivavaka ho azy ny lehilahin'Andriamanitra tamin'io fotoana io ny herin'Andriamanitra nikasika azy. Dia nianjera avy hatrany izy. Rehefa nitsangana izy dia tsapany hoe sitrana tanteraka izy noho ny herin'Andriamanitra. Halleluja. Nitsahatra avy hatrany ny raha ary hitantsika tsara tarery izy afaka miresaka soa tsara afaka misakafo tsara dia afaka mandray ny andraikitra ny ataony andavanandro.
ary tsy maheno fanentenana intsony. irregular discharge. Hallelujah. Voninahitra ao an'Andriamanitra. Halleluja. Jerevana izy teo aloha dia jereva izy ankehitriny. Tena tsara tokoa Andriamanitra. Misy hafa ihany koa. Georgette avy any Amerika. Raika amby fitopolo taona tsy salama, tsy naheno izy tamin'ny sofiny ankavanana. Izany hoe mila mampiasa fitaovana izy mba ahafahany maheno. Aretina ozy izy tany amin'ny fiasana nisy machine ohatrany hoe niprovoke an'iny izany dia lasa neratsy manomboka tsy dia naheno tsara izy nitondra taketra ratsy teo aminazy. Izany fa rehefa naheno kosa nefa izy vaovao mahakasika ny fotoana fanasitranany niarahana tamin'ny lelan'Andriamanitra tamin'ny volana Jolay. Tamin'ny fotoana lelan'Andriamanitra niteny hoe apetrao amin'ny toerana maharary anao ny tananao ary nataony izany tamin'ny finoana tao am-pony ary dia sitrana tanteraka izy teo no eo. Halleluja. Voninahitra an'Andriamanitra. Ary dia nisokatra avy hatrany ny sofiny ka nanomboka naheno izy. Ankehitriny izy maheno soma tsara, henony avokoa ny zavatra resahana. Ary dia salama tsara izy araka ny hitantsika io. Io mihitsy ilay sofina tsy naheno izao izy. Afaka mifandray tsara amin'ny olona. Io ilay sofiny tsy naheno teo aloha izao izy maheno tsara. Voninahitra ho an'Andriamanitra. This is a Ihany miracle. koa misy fahagarana iray. 6-month-old baby. Zaza enim-bolana. Only a 6-month-old baby was diagnosed with eye cancer. Voan'ny homamiada ny maso. Zavatra hafahafa ny maso, mamany tamin'ny masony. Dia rehefa nivokatra izay experienced constant pain and dia nanomboka naheno fanentenana ity zaza tsy mitomany foana. Ary tsy afaka matory no tsy afaka misakafo. Lasa moa ny fianakaviana saika nieritreretra ny analan'izay maso izay mba tonga n'ilay izy tsy hitatra. Mba hoe handravana an'ilay homamiada na cancer. Mba hialany fiparitahan'ilay cancer ozy izy. Fa nefa rehefa ho anao an'izay dia tsy zakan'izy ireo nandinika hoe ahoana moa izany ny analana mason'ity zaza ity. Dia teo moa izy ireo na eno ny vaovao mahakasika ny fotoana fanasitra miaraka amin'ny Pastor Chris amin'ny volana Jolay ihany io dia nandray anjara tamin'izany. Dia tamin'izay fotoan'izay io zaza io nandray fanasitranana tamin'ny masony izay voan'ny homamiadana. Rehefa nanambara ny lelan'Andriamanitra hoe miala avokoa ny rofo rehetra dia sitrany io zaza io ary dia miala io zavatra tamin'ny masony izao izy afaka matory tsara, afaka misakafo soma tsara ihany koa ary afaka tanteraka ravany homamiadana teo amin'ny vatany. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Okay, we're climbing. Now, this is a creative miracle. Chidinma Albert suffered from leg length discrepancy for over a decade, over 10 years. Tindray ny olona tamin'ny tongona nandritra ny fotoana izay over time. Our hips were misaligned. Fohy ny tongony ankavanana oharina amin'ny tongony ankavia izany. Dia hitantsika io amin'ny lohalakany io mivonto foana isaky mipetraka izy. Nandritra ny fotoana mihoatra ny folo taona tamin'ny fotoanan'ny fanasitranana. Dia tao anatin'ny fiankohofana tao ity vehivavy ity tao anatin'ny fijoroana vavolombelon'ny herin'Andriamanitra izy dia efa nahazo kasika. Ary rehefa nanomboka nivavaka ho an'ny fianakaviana manerana an'izao tontolo izao ny lelan'Andriamanitra Pastor Chris na herin'Andriamanitra teo amin'ny tongony izy ary nanomboka natsapa ny herin'Andriamanitra nikasika azy. Rehefa nitsapany nefa io tongony io dia henony hoe niverina tamin'ny laoniny ary nilohalika an'ilay mivonto dia efa sitrana ankehitriny araka ny hitantsika mahidy soma tsara ny tongony. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Ary tsy mivonto intsony, tsy manentaina intsony ny tongony fa efa sitrana tanteraka. Hitanao na ilay lohalika ary hitanao fa mivonto ilay teo amin'ny ankavanana ankehitriny kosa izy efa sitrana. Ary toy izay ny halavany tsy mitovy teo aloha mitovy izy amin'izao. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Somebody who is watching, Révérend Tom mba tiako ianao iresaka amin'ny olona izay mba to get the best from today's service.
mandray anjara hoe ahoana ny ahafahany mandray kasika avy amin'Andriamanitra. Hitanao mbola betsaka ny tiako tokony vakiako eto fa hitanao ny fijoroana vavolombelona izay voajerentsika ireo olo ireo dia tahaka anao ihany koa. Izany hoe olona tsy salama ihany koa izy ireo teo aloha teo. Fa ny fijoroana vavolombelona hen'ny olona nizarainy tahaka ny ianao maheno ankehitriny izao. Nasitrana azy tamin'ny fotoanan Jesosy lazainy Baiboly eo amin'ny Lioka 4:9-7. Ny vahoaka tonga nanantona an Jesosy, vahoaka manerana ny firenena ny tanàna rehetra tonga teo amin'ny Jesosy Kristy te hieno ny teniny ary te ho sitrana izy ireo dia hoy ny Baiboly hoe nisy hery nivoaka tao amin'ny tao ary sitrana avokoa izy rehetra, sitrana avokoa izy rehetra. Isika rehetra mandray anjara eto dia afaka ny ho sitrana avokoa androany fa tsy rahampitso androany ho iaho. Mila manokatra ny fonao ianao dia aza miandrandra zavatra kely fa zavatra goavana andrandray. Betsaka ny olona efa nivavaka ho anao ho sitrana androany fa tary fa androany ny fotoananao. Le Jesosy Kristy izay nanasitrana ny ireo olo ireo dia mbola velona ankehitriny araka ny lazainy Baiboly hoe Jesosy le tsy niova omaly anio ary mandrakizay. Rehefa makao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly 2:7 isika Andriamanitra dia miteny hoe Andriamanitra dia nanao fahagagana tamin'ny alalan'ny Paoly apôstôly tamin'ny nitondrany an'iny lamba iny. Dia rehefa nikasika ny lamba iny ny olona dia sitrany ny olona. Dia tahaka izay ihany koa nilazainy Baiboly rehefa niresaka tamin'ny Kornelio Petera dia latsaka teo amin'ny teo ny fanan'Andriamanitra. Ary rehefa tonga androany ilay lan'Andriamanitra toy ny filazantsara amintsika androany. Ary ilay fijoroana vavolombelona teo izao rehefa nanomboka ny fiderana sy ny fiankofana dia efa sitrana sahara izy. Ty programa ty izay efa ndraisana anjara rehetra eto. Na dia izao miresaka aminao izao ary dia efa misy fahagagana mitranga satria ny anjely dia efa miparitaka. Rehefa miteny ilay lan'Andriamanitra rehefa avy eo iny teny iny dia hitondra hery eo amin'ny fiainanao n'aiza misy ianao, n'aiza ijerevanao na ny hôpitaly na ao amin'ny tranonao n'aiza na hainao efa manentena be takin'iny tsy ahitana vahaolana intsony tadio fa ho sitrana ianao ary ny fijoroana vavolombelonao no manaraka satria Andriamanitra tianao ary ny fiainanao dia hovaina tanteraka ho amin'ny zavatra tsara, tsy fifaliana hatrany hatrany. Amen. Ka rehefa ho tonga eto ilay lan'Andriamanitra andeha any aminao ny heriny ka oka ianao hifantoka tsara amin'ny programa rehetra ary miomana fa ianao ilay hijoro vavolombelona ataovy azo antoka hoe mandray ny fijoroana vavolombelona ianao androany satria ianao mihitsy ny andray an'izay. Ianao no manaraka raha hoe filaharana ilay izy dia ianao no manaraka, ianao no atsoina manaraka. We are going to be joined by a highly esteemed member of the Central Executive Council of Love World, a senior minister at the Healing School, and the host of Miracle on Healing Streams TV. Please join me to welcome highly esteemed Reverend Ray as he talks to some of our Andreani Révérend Kocha, noite atanana mafo azy sika. Vonaitra, makasitraka. Director of the Healing School. Taleani Healing School. Thank you so very much. Pastor Deola Philippe. The whole world is ready. Efa vonona izao tontolo izao ankehitriny. Efa feno ny orana andraona androany. Ary ny olona rehetra dia efa vonona avokoa. Betsaka ny olona manerana an'izao tontolo izao mandray anjara ary efa vonona ny andray kasika avy amin'Andriamanitra. Vonona ny andray ny zavatra tian'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainan'izy ireo. Ka eto ako te hiaravan'ireto olona ireto Some of the folks there. Glory. Vonaitra avy any Ireland moa izy ireo Yes, one of our virtual centers is in the city center of Belfast. Toerana nandraisan'izy ireo anjara moa any tokotany Just turn. ho asehony atsika araky ny hitantsika io any tokotany izy ireo vonaitra amin'Andriamanitra. That's great. So everyone passing. Dia olona rehetra mandalo io zany afaka mila mandray anjara avokoa. Absolutely. But I have a testimony for you, sir. Manana fijoroana vavolombelona zaraina. This gentleman here Ty tovolahy eto has ty been baptized into Christ. dia natao batisa tao amin'ny Kristy minitra vitsivitsy teo. Jesus as
Nandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana izy vao teo a. He wanted to come. He didn't know what to expect. But as soon as he walked here, we just got him born again. Nivoaka ny trano izy a, tsy nanantena ninninna fa rehefa tonga teto izy a, dia nandray an Jesosy Kristy. Dia izy moa tsy dia maheno tsara ny sofiny ankavanana fa efa nanomboka ny fijoroan'ny vavolombelona satria izy efa nandray an Jesosy ary efa nateraka indray. Ary tena andray ny fanasitranana tokoa izy rehefa avy eo a. We're all excited. Thank you so very much, Pastor Elaine. And thank you everyone there. And keep the expectation high. Glory to Ilatsika God. mientanentana amin'izany izy ireo, mino fa mientanentana ihany koa ianao a. Colombia. Ndao tsika andeha any Colombia indray. Do we have Pastor Gloria Andeha Franco manehana in an'izao tontolo izao Colombia? kely aloha tsika hitsidika tanàna maromaro. in India. All right. Ho an'ny Inde indray aloha e. Rehefa eo miverina makany. Glory. Talk to us, Sister Rema. Yes, sir. Thank you so much for the opportunity to talk to our live audience at the healing streams like healing services with our man of God, Pastor Grace. We are so excited and we are very expectant. We know that India will be the same after this program. The healing power of God, the love of God will saturate this entire country as the waters cover the sea. Fantatr'izay efa vonona ny fanasitranana satria efa vonona ny rahona dia efa feno ranon'orana ary miandry anazy hilatsaka fotsiny a, ary fantatr'izay efa izay ny zavatra mitranga ankehitriny. Ny olona rehetra manerana an'izao tontolo izao a, handray ny filazantsara ary handray kasika avy amin'ny fanahy masina androany, mankasitraka amin'ny fandraisanareo anjara. Dao indray tsika hitsidika kely ny firenena Filipina amin'ireto mpandray anjara reto, voninahitra eo an'Andriamanitra. Wow, I understand it's 7 hours ahead in the Philippines. Yes, Pastor. Talk to us. What are your expectations today? Sainsainy moa hoe fa tena amin'ny ray maraina any amin'izareo amin'izao fotoana izao. Our expectations is that the power of God. Fiandrandrainay a mba ny herin'Andriamanitra hikasika ny olona rehetra, hikasika ny firenena. Serious illness will be healed. Ary ny olona izay tsy salama andray fanasitranana. Ary tena mientanentana avokoa izahay amin'izany rehetrarehetra izany a. Ary tena manantena ny olona malemy andeha, ny marenina andre, ny jamba ahiratra. Ary tena izay tokoa ny zavatra hitranga androany amin'ny anarana Jesosy. Aoka tsika hanana an'izay fiandrandrain'izay satria Andriamanitra matoky a hanatanteraka an'izany rehetrarehetra izany. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Colombia, can we go to Colombia? Dao amin'izay tsika andeha kely ho an'ny Colombia zany aloha. Are we able to reach her? Well, if we're not able to now, I'm sure we'll take her tomorrow. Praise the Lord. Itoera-pitso izany mety misy olana amin'ny lafiny teknika. Araka ny hitantsika teo a mientanentana ny olona rehetra, efa vonona izy ireo ary miandry ny lehilahin'Andriamanitra hipoitra satria tena hitranga tokoa ny fahagagana. Ary efa nanomboka ary ny fahagagana raha ny tena marina. Araka ny tenen'ny talehan'ny Healing Streams teo vao manomboka fotsiny ity fotoana ity a, dia efa miraraka avy amin'ny fanasitranana sy ny fahagagana. Ka n'aiza n'aiza misy anao sakafo amin'ny fonao fa handray an'izay ianao satria androany ny fotoananao a, androany ny fotoananao. Ndao ianao a, ndao sika hirotsaka ao anatin'izay, ndao sika hisokatra ao anatin'izay. Wonderful. Thank you so much, sir. Very, very inspiring. And you know, there are millions of such centers all over the world. Fantatrao ve fa tena hoe amina tapitsisa mihitsy a ny toerana andraisan'ny olona anjara manerana an'izao tontolo izao a. Misy a anatina vondrona vitsivitsy, misy a olona mitokana betsaka. Atsaroko tamin'ny fotoana fanasitranana tamin'ny volana Jolay a, dia nisy hôpitaly anankiray izay a nandray anjara. Dia nisy olona ananki-efatra tao anatin'ny koma. Rehefa nanomboka niditra teo anatin'ny programa ny lehilahin'Andriamanitra, dia izy ananki-efatra ireo nifoto ao anatin'ny koma, voninahitra ao an'Andriamanitra. Hitanao, ny Baiboly ihany koa miresaka an'izany. Ary misy fijoroana vavolombelona ihany koa tao anatina hôpitaly rehefa nivavaka lehilahin'Andriamanitra, niala tao avokoa ny marary rehetra satria sitrana avokoa izy rehetra, voninahitra ao an'Andriamanitra.
And some say we should come back. Yes. They said we should come back and do it again. Because Dia betsaka tamin'izy ireo ny teny hoe miverena indray nareo satria ny hopitaly ny toerana tsara le indrindra amin'ny resaka fanasitranana. Betsaka ny fiangonana manerana an'izao tontolo izao mandray anjara any. Any amin'ny hopitaly, any amin'ny birao, any amin'ny fianarana, any amin'ny fiangonana, toerana maro. Dia tiako ho fantatra fotsiny hoe n'aiza n'aiza misy anao, Andriamanitra mahita anao, Andriamanitra mahafantatra anao, dia Andriamanitra te hanao zavatra eo amin'ny fiainanao. Araka ny fijorona vavolombelay hitantsika tamin'ilay firenena teo, nisy olona anankiray nandalo fotsiny teo dia nandray ny fahagagana voalohany, fahagagan'ny famonjeny, izany hoe nateraka indray izy. Ary izay ny fiatombohan'ny fahagagana. Dia ianao ihany koa raha tahaka izany ianao dia afaka miantso ny olaharana hitanao io ianao ahafahanao mizara ny fijorona vavolombelonao. Betsaka ny fahagagana izay mitranga, misy avy amin'ny Madagasikara. Midasy dia evantsika ny sary narary olona io teo amin'ny fandriana tsy afaka mihetsika teo. Hijery an'ity lehilahy ity avy Madagasikara tsika dia nitsangany zavatra rehetra dia afaka mitranga araka ny hitantsika. Io izy eo ambony fandriana nandritry ny 3 volana mahery tsy afaka mitsangana, tsy afaka nanao ninina fa rehefa nikasika azy ny herin'Andriamanitra dia nitsangana izy ary sitrana tanteraka voninahitra ho an'Andriamanitra. Halleluja! Ty zao misy raha matoa avy any Afrika Atsimo ihany koa ity tamin'ny Aogositra 2022 dia voan'ny cancer mamiadana izy io ngidihidy le izy izy. Dia rehefa eo nanomboka mivonto kely teo amin'ny masony dia nanomboka io mipotra be hitantsika io dia hoe tsy maintsy didiny. Eritreretra hoe nanomboka tamin'ny nangidihidy kely dia mibontsina kely dia rehefa naheno makasika ny fotoana fanasitranana izy dia nanoratra anafana dia nandray anjara. Dia ny lehilahin'Andriamanitra rehefa ilay niteny hoe apetrao eo amin'ny toerana tianao andraisana fanasitranana ny tananao ary rehefa nataony izay dia tampoka teo eny ny herin'Andriamanitra. Ary minitra vitsivitsy dia sitrana tanteraka miala tanteraka ny fanaintainana dia nakany amin'ny hopitaly izy ireo dia tsy nahitana oma miadana intsony. Sitrana tanteraka izy ankehitriny voninahitra ao an'Andriamanitra. Halleluja! Araka ny hitantsika eo amin'ny sary io inona ny zavatra tokony ho tenentsika. Averina hatrany Jesosy tsy niova omaly an'io ary mandrak'izay. Halleluja! Tiako ianao hamandratra amin'ny tananao n'aiza n'aiza mety ianao dia hisaory Andriamanitra androany ny fotoananao. Andriamanitra mahita anao, Andriamanitra mahafantatra anao. Asandrato ny tananao dia miankofa ianao amin'Andriamanitra amin'ny fotoana hiankofantsika ankehitriny. Jesus went about doing good to every man. Jesosy Kristy dia te hanao zavatra agoavana ho an'ny olona rehetra. Ahatonga ny damba hiratra ary ahatonga ny mona hiresaka indray. Jesosy ilay efa nandeha tamin'ny toerana maro anasitrana ny marary, mitsangana amin'ny alalan'ny teny. Jesosy ilay mandeha amin'ny toerana maro isan-karazany izy dia anasitrana anao androany. Raha marary ianao, raha maheno marary ianao dia azo antoka fa ho sitrana ianao satria izy mahatonga ny malemy mandeha izy, mahatonga ny hitsangana indray. Eto ny fahagaganao androany ary afaka mitranga ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
coming days. She had been to many places through the years without help. Nothing could stop her breathing. 12 agonizing years. Then she heard the Master Jesus was in town. And then she said to herself, if I may touch the hem of his garment, shall be. So she pushed through the crowd. By faith she reached out. Oh, and touched the hem of the Master's garment. And instantly she was here. The Master is here to take away your pain. His presence is here in this place to heal you right where you are. Just believe, receive, you be made. Just believe, receive, you be made. The Master Jesus is here. The Son of God is here. Oh, His presence is here. Just believe and receive. You be made. Oh, just believe and you receive. Oh, the Son of God is here right now. If you believe Him, you will receive. You may have been in that wheelchair. You may have been bedridden for too many years. I bring the good news. Lord Jesus is here. You can have your miracle that you desire. The doctors may have said you won't make it one more day. Now your time is running out. You're in desperation. There is good news. A life giver is here. You don't have to die. Just look up and live. The Master is here to
Eto tokoa mpampiandratsika mankasitraka Tompon Jesosy Kristy. Mankasitraka noho ny fanatrehanao mahery. Mankasitraka noho ny anaranao mahatalanjona. Mankasitraka noho ny fanahinao masina. Misaotra Tompo mankasitraka satria eto ianao feno fankasitrahana izay. Mankasitraka ray eo. Oh, just go ahead and thank him. Isaora izy amin'izao fotoana izao satria isaora izy eu miaraka aminao izy. Miaraka aminao izy eo amin'ny hopitaly io. Miaraka aminao izy eo amin'ny trano io. Miaraka aminao io amin'ny toerana hijerevanao io. Izy ilay mpampianatra, izy Jesosy Kristy Tompo miaraka aminao. Misaotra anao Tompo noho ny fanatrehanao mahery vaika. Mankasitraka anao Tompo no mikasika ao izay tondra fanasitranana ho an'ny olona. Asandrato ny tananao dia isaora mankasitrahanao aminy amin'izao fotoana izao. Eny eto ianao Tompo. Feno fankasitrahana Tompo. Feno fankasitrahana. Thank you, Holy Spirit. Mankasitraka fanamasina. Thank you, Lord Jesus. Mankasitraka Tompo Jesosy. Yes, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Glory be to God. Voninahitra an'Andriamanitra. Haleluia. Dia renin'Andriamanitra. Atsandrato ny tananao n'aiza n'aiza misy anao ho an'Andriamanitra. Averiko ansa eo izy miaraka aminao. Voninahitra ao an'Andriamanitra. Ndao isika amin'izao hiditra ao anatina segmenta anankiray mahafinaritra be. Hieno fijoroana vavolombelona mivantana ho an'ny olona lehilahy sy vehivavy izay nandray akasika sy fanasitranana tamin'ny fotoana fanasitranana tamin'ny volana Jolay. Tiako ianao ite-tanana ho an'ny lehilahin'Andriamanitra. Izy no ministry fatao amin'ny fanasitranana. Ndao ite-tanana ho an'ny evangelista Dr. Eddie Owase isika eny. Velona ao velona ao velona ao. Haleluia. What a day to live. Izany tokoa ka andro izay mendrika iaina. Dia hiteny sahady aho hoe arabaina isika rehetra tonga mandray anjara eto. Ary tonga soa ianao amin'ity segmentany programa izay hizarantsika ny fijoroana vavolombelona ity. Mialohan'izay misaotra ny raiko ara-panahiko ny mpampianatrako. Pasteur mankasitraka Tompoko natonga an'izany natonga manana fahafahana mandray anjara amin'izy ito. Nandritry ny taona maro izao dia nahita azo tsapahi-tanana tokoa ny herin'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana misy atsika izao. Nahita fahagagana, nahita maty velona indray, nahita ny marenina maheno indray, ny jamba mahiratra. Karazana fahagagana. Izany no efa hitako. Misaotra anao manolotra ny aminao ray manontolo ho an'izao tontolo izao ary mitondra ny fanasitranan'Andriamanitra ho amin'ny firenena manerana an'izao tontolo izao. Nandritry ny taona maro. Betsaka ny olona manerana an'izao tontolo izao. Ny olona mianatra sy ny tsy mianatra, ny olona manam-bola sy ny tsy manam-bola, ny olona afaka mandray anjara ankehitriny amin'ny alalan'ny tambazotra amin'izao fotoana izao. Ary izany ministera izany dia manova ny fiainan'izy ireo, atonga anazy ireo mandray ny fiainany indray. Ary androany dia miaina fijoroana vavolombelona velona izy ireo ny fahatsaran'Andriamanitra. Ny voninahitr'Andriamanitra, ny herin'Andriamanitra. Ary ankehitriny feno fankasitrahana izahay manana ny mpijoro vavolombelona izay tonga eto miaraka aminay ato amin'ity studio ity. Ary ho tonga ao aminao izany tantara izany, anambara aminao ary ampatsiahanao fa eto tokoa ny mpampianatra antsika. Ampianatra aminao fa ilay nanome ny fiainany dia eto aminao eto izy. Tsy maninana miteny dokotera hoe androany ianao velona farany, rapitso ny farany, fa androany mampilaza aminao
fa tsy mba tara izany mihitsy miaraka amin'Andriamanitra. Androany ny andronao ary izao ny fotoananao rehefa maheno an'itony fijoroana vavolombelona itony ianao dia hanomboka hijoro hitsanganao aminao ny finoanao ahatonga anao hanana fijoroana vavolombelona ka tiako ianao hipetraka ary hanohy reto fijoroana vavolombelona reto dia aoka ianao hovonany amin'izany. Resika ny fijoroana vavolombelona voaloha mahavitsivitsy no zahainy fa tiako ianao hipetraka tsara dia rehefa eo tahaka ny mahazatra fampiresaka amin'ilay olona mihitsika rehefa avy eo da ho azy anaraka finaritra. Somary mazamazana ny sary aseho eto Priska Nosike is a young, ambitious teenager full of strength, high spirited and with very sound moral values that distinguished her from her peers. nanana tanjona tanora nanana fiainana sy nanana hery fa kanefa iny zaza iny nanomboka nenarary ka natonga tsy afaka nanao ninina intsony tsy afaka nampiasa hery tsy afaka nietsika be tsy afaka nanatanteraka ny zavatra tiany tanterahana hatramin'izay ary tao anatin'izay namonjy dokotera namonjy hopitaly fa tsy nisy dokotera afaka nanampy azy namonjy ireny manam-pahaizana faratapony ireny fa tsy ampy tsy afaka nanampy azy ary tao moa nahitana hoe nisy aretina tao anatin'io kibony io ka natonga azy bonsina tahaka an'io tsy afaka mihetsika. For a period of 3 months, she was left with uncertainty. Nandritra ny 3 volana teo izy tsy nametraka fanontaniana satria niezaka nanao scan niezaka nanao test dia nefa miaratsy hatrany ilay aretina teo aminazy. Tatsika io hoe miratsy fibroïde ilay izy teo dia io nefa ilay izy memitatra hatrany. And tissue damage in the affected organs. Despite Priska's meticulous adherence, na rehefa niezaka tahaka ny ary nitady nyvinina fanafodiny namonjy ny dokotera nefa tsy niatsara fa vao may niaratsy hatrany. Such as urinary retention, sunburns, ary tao anatin'izany nisy fiatraikany tamin'ny fipipizany ilay izy ary betsaka ihany koa ny aretina izay nateraka izy io tao amin'ny vatany tao. Mandoa hafanana fanaviany rehetrarehetra nipetaka teo aminy avokoa ary fanaintainana mazava ho azy nanomboka ny bontsina tahaka izao ihany koa ny vatany tongony misy tahaka an'io ary nanimba ny sainy nanimba azy manontolo mihitsy io aretina io tsy afaka ny nandeha tombo tsy afaka ny sakafo tsy afaka nanao ninina fa dia ohatr'izao ihany ny fatorany andro indray izy dia tena veritadidy mihitsy mikorotana ny sainy tsy afaka milalao ohatry ny ankizy fa dia midy ao amin'ny toerana anankiray tao amin'ny hopitaly tsy mety sitrany fa vao may miaratsy hatrany. By virtue of divine providence, Priska was supernaturally extended, a lifeline, when her mother was introduced. Kanefa niova tokoa izany rehetrarehetra izany rehefa nanomboka na eny makasika amin'ny fotoana fanasitranana niaraka tamin'ny pastor Christian ireny. Ireo moa dia mitondra valo ny olona izay tena hoe disy fanantenana, ny olona tsy salama, ny olona tsy nahita fanantenana intsony. Ity ny vahaolana ho anao, mbola tia te-kasika anao Andriamanitra, afaka manao zavatra eo amin'ny fiainanao Andriamanitra, tsy mbola vitany aminao fa mbola misy ny fanantenana. Ary teo ny fiovana teo amin'ny fiainany rehefa nanomboka nivavaka ho azy ny lehilahin'Andriamanitra pastor Christian. Androany fiatombohan'ny fiafaran'ny aretina. Halleluja! Ary natsapa tahaka ny reny ohatra ny elektrisité ireny izy namanga ny vatany. Afaka ianao. Lehilahin'Andriamanitra nanambara azy hoe afaka izy ary dia afaka tokoa izy. She's
was just 15 years old. Mbola 15 taona fotsiny izy. And she lost all her hair from lupus. Dia efa niala avokoa ny volony rehetra. But she's okay now. Fa ankehitriny dia efa sitrana izy. Priska is up on her feet. Dia She's afaka nandeha walking izy by a. herself. Nandeha tamin'ny finoana izy, niraisiny tamin'ny finoana ny tena hoe tsy sitrana izy. Eto ny fanehoana fitiavan'Andriamanitra. Hallelujah. Halleluja. Ladies and gentlemen, Tompoko lahy sy tompoko vavy. Priska is in the house. Ato amin'ity trano ity Priska. Welcome, Ndao Priska. tsika foany Priska. Halleluja. I like to know who you are. Wow. We saw someone on the screen. Nisy hitanay teo amin'ny télé teo fa afaka mba miresaka mombanao ve ianao Priska The nenazy. same Priska we saw. Ianao ihany ve ilay hitanay teo amin'ny télé teo? You must be a miracle. Tena fahagagana And you've got tokoa to tell ianao. us the story. Ary zahay ho aminay And ary ny fidona vavambe ary izy eo akaikinao io. Izy ny reninao. So, Priska, tell us. Priska zara ho aminay. How did it all happen? Ahoana ny trangan'izany? Ahoana ny What atombohan'izany? happened to you Inona zavatra nitranga when you were in taminao? that state? Just Inona tell us zavatra the story. nitranga zara ho aminay? It all started when I came back from school one night. Rehefa nianatra ako dia narary loha dia narary kibo. From there, I thought it was just headache. Dia izany eritreritra hoe marary andoha fotsiny dia nina paracetamol But from there, dia the nanomboka headache teo. was severe. Ny mafy ilay aretin-doha. Was paining me think straight. Tsy afaka nieritreritra intsony fa tellement narary loatra ny lohako. Nanomboka nisy tazo dia rehefa eo nandeha namonjy dokotera rehefa nakany amin'ny hopitaly They ran series of tests. They said it was malaria and typhoid. dia rehefa niteny moa izy hoe mivoha amin'ny areti-kibo sy ny typhoid. Treatment was not working. Dia nataony nihinana fanafody nefa tsy sitrana akory izy. Deteriorating every day. So I told my mom that the treatment was not working. Dia tsy fantatra hoe tsy nahomby ilay aretiny. They are going to refer us to general hospital. Dia entina any amin'ny hopitaly ngeza kokoa. Ohatr'izay foana mandeha amin'ny hopitaly hoe ndahona indray Makary dia ndahona indray Makary satria tsy arakinay ty aretinao ty. They diagnosed malaria and typhoid. Dia rehefa moa hitany hoe tazo moka sy ny typhoid ilay izy. But yet drugs were not still working. Nefa tsy miasa akory ilay I told fanafody. my mommy that the drugs is not working. That Teneniko mamako hoe tsy sitrana ilay fanafody satria miova ny vatako tsy ohatry ny teo aloha intsony. the blood abroad. Dia rehefa eo moa nalaina ny drako nentina natao analyse tany an-dafy aho. Systemic lupus Rehefa eo zareo niteny hoe and kidney enlargement. So that was when they started the real treatment nanao of hoe nisy aretina vo tao amin'ny voany tao nisy tsy nandeha araka ny tokony ho But izy. when they said that the illness, I'm going to take therapy for 6 months. Dia niteny izy ireo hoe tokony hisy terapia ho aiziko mandritra ny The was enim-bolana. going to reduce. I started taking the therapy. My hair fell off. I lost appetite of eating. Tsy niavaka ny sakafo akory aho, tsy afaka nivoaka tany amin'ny mandeha ako dia mazary dia tsy afaka nanao an'izay. I by any time I could faint on the road. Amin'ny fotoana rehetra torana eny an-dalana. For me to go out. So I was Dia rehefa eo moa mama niteny hoe tsy afaka mandeha mivoaka fa mijanona tao we were in the trano. hospital. Rehefa tany amin'ny They were hopitaly treating izahay the rehetra, blood. jereva I got nandra. the blood of better. Nefa tsy nihatsara akory satria hoe reraka be. Even if I tried to eat one spoon of food, I would still vomit it. I would just throw Tsy afaka back. ny sakafo satria na te hihinana ary aho dia